Nitondra ny heviny manoloana ireo fitokonana izay ataon'ireo sambadrara mpanjakana vitsivitsy sy ny fanemborana ny fifidianana ny mpahay toe-karena Faliery Ramakavelo. Efa tsy mandeha firy intsony ao anatin'ny fanjakana ary tokony averina ny fanjakana tandalana raha ny hevitry ny mpahay toe-karena Faliery Ramakavelo. Amiko aloha tsy dia tena misy fiantraikany ilay izy satria rehefa ny fanjakana moa zany indrindra fa hoe zareo amin'ny impôt zareo amin'ny inspecteur d'État manao grevy misy fiantraikany foana zany na dia tsy tenenina fotsiny ara hoe zany ny fidiran'ny volam-panjakana dia mety hiteraka problema rehefa tsy dia tena miditra loatra moa zany volam-panjakana dia mazava loatra fa ny karaman'ny mpiasam-panjakana mety hiteraka problema ny eo amin'ny paiement ny salaire-n'zareo fa mety hiteraka problema koa ny fandoavana amin'ny volan'ireo fournisseur miaraka amin'ny fanjakana fa tsy amiko zany raha mihoatra ny problema misy eto amin'ny firenena tsy dia hiteraka problema firy zay satria ny tena problema be eto amin'ny firenena dia le fanjakana mihitsy no efa tsy dia misy mandeha firy ny ao anatiny dia io zany tena mila varana haingana fa satria ny lanan'ny fanjakana mantsy dia mba hiteraka filaminana mba hiteraka hoe verina amin'ny état de droit dia iny état de droit iny no ahafahan'ny entreprise tsirairay avy hoe afaka tena mamokatra tsara. Mahakasika ny fanemorana ny fifidianana amin'ny 27 ny volana Aogositra kosa indray dia nanambara ity farany fa tsy vahaolana izany. Ny fanemorana amin'ny fifidianana moa amiko dia tsy iny zany tsy vahaolana mihitsy satria efa taona nefa nisy ny transition dia efa azo atao hoe efa lava loatra. Matoa zareo nanembotra an'io daty io dia verina fa hoe misy antony ary antony bavana ahafahany mamaolana hatreto anefa mbola tsy hita loatra hoe inona marina moa zany dia vahaolana hivoaka satria ny communauté internationale na nyteny hoe izy telo misy candidat anankitelo tsy mahazo milatsaka kanefany le candidat anankitelo tsy mahazo milatsaka ireo ohatrany mbola io ihany. Raha ny hevitry ity mpahay toe-karena ity dia tokony tazomina amin'ny 24 ny volana Jolay ny fifidianana ary averina amin'ny vahoaka ny fahefana amin'ny firosoana amin'ny antsoina hoe assemblée constituante amin'ny daty